Fanoha sy fanatao-bava. Misao babaky, misao bakaka, mamangirafozana hono. Mpamaky mokotra, vangina mokotra, ny lonomaso mitakotrosa hono. Vao mitsirika eny ambaravavahady dia mangady. Fa isika kosa raha maneto dia toy ny fodilahy mamango railono. Ka ny mpamaky misotsirika, ny vangina mihirahira, samy falo ny lerotsiraka. Ho amin'ny fahaliana lalandava ny amatao amin'ny vava, no iaravana ianareo manokana amin'izao fahatantaranareo izao asaramana izao. Arabay manao soa ianareo, soavo. Arabay manao tsara, saroina. Arabay mampinipivotra ianareo mianakavy, ka ny lehibe voasafosafo, ny kely voakitititra. Ary mampiboany soa, sy ny tsara ny rano eny ambonivombona, hoy ny razantsika izay, ka tsy daozany soa sy mananjara. Ho Andriamanitra mpiadanana eny, momba tsika akany. Ho taom-pifaliana, ho taom-piadanana, ary ho taom-panesena ihany koa andeny taona folo sy roarivo ka samy mpiadana sy finaka isika rehetra araka ny firaperekentsika. Ankoatran'izay Andriamanitra filoha dia mahatodika aminao manokana izay satria amin'ny andro saramana toy izao dia tsara hono mitodika ny lasa mba hibatsinana ny poary. Zao mantsy ianao mantsy no anisany angady nananana sy vinahitana amin'ny fitariana ny tolomahoaka izay anisany nanamarika ny taon-dasy iny. Niarana hita tahaka ny masoandro velo ataony fa nieza nisokatra tamin'ireo lafokely hafa ianao amin'ny mahaolo ny fihavanana anao sa mahalohan'ny malagasy tsy vakivoranao. Hatramin'ireo olona tsy nakasitraka anao aza eo no hajainao. Tsy voahaja nefa Andriamanitra filoha ilay charte de valeur miharihary tahaka ny karanefitra ireo sevatsevana samihafa na dia efa nandefitra aza ianao ny amin'ny fampijoroana ny amin'ny fanjakana rehetra araka ny sata ny fanarana tany Maputo sy ny tovana tany Addis Abeba. Ka raha misy hitsy raha mandray fanapahan-kevitra ianao nanafoana amin'ny sata iny. Ary koa namena ny fahefana any amin'ny vahoaka satria izy ireo ny fahefana. Efa mamy vony vako izy ireo noho ny fahatokisana anao. Ary tsy niala teo an-tamosinao manakariva nandritra ny 20 volana izay nitantaranao ny firenena izay Andriamanitra filoha. Mbola hamparanay horetany horendaritra fa tsy mbola mitsara manohana sy hanohana anao hatrany izy ireo satria tsy mbotry ve miaraka ihany ka bisa vo fanary. Tao anaty ady mavaivay nandresena ny zavona ve ny ray ihany dia rehefa tafita ampita ny tetezanita hoana ny republika fahaefatra indray ve fandao bangarikina ve ny fanomboka ka efa tsara nifindray vo fanaiky tsia nytoy hatrany ny fitakiany vahoaka ny fiovoana ny mafinavesa. Tsy manaritoky izy ireo manananao na dia tsapa sy hita aza ireo fietsika ireo tsy maty voanavakimpo izay mitady hanakorontana sy ampiverin-dalana izany tolo ny vahoaka izany. Tsapa fa voatavy ny hatrany filaminana ary mitohy hatrany mieza ny fanjakana tetezanita izay tarinao. Tovolahy tsara lamosina tokoa ianao ka tsy mifidy zazavabery ary angary tsara hofana ka tsy mifidy tany mitandrana ary ray mandeha mpananatra ka tsy miala tamin'ny teny fanomezana teo amin'ny fanatrehana
ireo fanelekenenana maro se roko mitoaka amin'ny tendany dia izao fahavonanao roso akany amin'ny fananganany Republika fahaefatra hanjakany rarina sy ny pitsiny ary demokrasia tanteraka. Mikamolahy ny ranangady mantsofono no mivavaka hoe aza mahita ny Andriamanitra. Fa ianao kosa izay natao filoha ny adiditsy an'olon-dratsy ka rehefa ekenao dia tanterainao ary tanterainao hatrany ny farany. Koa makahely anao izahay izany ady goavany napetraky ny vahoaka aminao izany. Ankalaza ny faha-dimampolo taona nahazoantsika ny fahaleovantena isika amin'ity taona ity. Ary piatrika fifidianana samihafa izay hiadoavany fifidianana fotoavakoaka amin'ny 20 Marsa izao. Isaoranay manokana anao izany hanapahakevitra goavana izany. Iaraha mahita nefa ny toerana misy any Madagasikara eo anatrehan'izao tontolo izao, na eo amin'ny lafina ara-toe-karena izany na ara-tsosialy. Dia hita ihany kany fa mbola lavitra na dia efa misy aza miezaka efa natao tao anatin'ny fotoana folo, na dia mbola ao anatin'ny kriza misy. Arak'izany dia mbola mitaky fampandrosoana ny vahoaka Andriamanitra filoha ka tsara ny fampijery haninatava. Mety fangaro eny ihany mantsy ny tsiparifary sy ny vary eo amin'ny fampandrosoana, ka mba mila fijerena. Tsy ambanin-javatra ny fanarena ny faritain'ny mponina ho amin'ny Republika fahaefatra. Ho ankehitriny dia miandry asa mivaingana amin'ny fitondrana izay tarihinao izay ny vahoaka malagasy sy vakivolo. Fa ny andrasondrasono maharivamy ka tsy tokony tiany hery avy aiza na avy aiza intsony tokony tompon-draharaha, fa ampiana miasa tsy ampiana miasa. Dia mbola mamerina hatrany ary amin'ny soavanao sy ny amponanao ihany izahay Andriamanitra filoha masina ny tanindrazana sao lahy makasitraka.